Mampanateny izy fa hiaraka aminao ambara-pahafaty tonga ny fataperana zao tontolo zao ary io zao ny fanahiana sy ny tahotra rehetra. Eto Jesosy te hanangana anao indray sy hilaza aminao eo miaraka aminao. Halleluja. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo mila anao. Lazao zany. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-minitra, isa-sekondra Tompo mila anao. Dao lazaitsika ihany isan'andro Tompo mila anao, isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo mila anao. Lazao ihany. Isan'andro, isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo mila anao. Miantorata teraka dia lazao. Ny fonisaiko mifanaiko, ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilanao. Lazao ihany. Ny eo akaikinao no mahatsara hitoetra tsy ananaya. Ny fonisaiko ny fanaiko, oh, ny fonisaiko ny saiko maniry mafiana, tsisy toeran-kafa, oh, ny eo anilanao, ny eo akaikinao, eo akaikinao hitoetra, isan'andro, isan'andro Tompo, oh, isan'andro, isan'ora Tompo, isa-minitra, isa-sekondra. Lazao mifonao rehetra ihany miantora. Isan'andro mila anao loatra, isa-minitra, isa-sekondra. Lazao ihany. Ny fonisaiko ny fanaiko maniry mafy anao, Tompo tsy misy tsisy toerana, ny eo akaikinao ihany Tompo, hitoetra, ny fonisaiko, oh, maniry loatra, tsisy toerana takaloko, eo akaikinao, eo no
Jesosy tsy tady toeraka fitsony aho fampiay anao hampiay anao hampiay anao hampiay ray anao hampiay anao hampiay ray anao lazao hampiay anao hampiay ray anao tsisy asonoko hampiay anao hampiay anao lazao yan hampiay 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 tsisy asolo mitoeranao eo amin'ny fiainako o Jesosy tsy vola tsy arena tsy fahombiazana fa hampiay 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 anao hampiay 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 anao Sotra Jesosy lazao anatinao hampiay anao Jesosy tsy rery aho fa manana anao tsy rery aho fa miaraka aminao ny fitiavanao no eriko sy andrakinako manafaka ro taotro sy ireo aiai ka namakivaky ny onja zao ianao mitantanay fa tsy rery aho halleluja halleluja ndatsika iary ilaza tsy rery aho tsy rery aho fa manana anao fa fony ranomasinao androany tsy rery aho fa itsikio Jesosy te lazao izy fitiavanao no eriko sy andrakinako manafaka ny taotro sy ireo aiai ka namakivaky ny onja zao ianao mitantana
No, 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 no. Fatireria. Oh. Tirerio, tirerio, tirerio. Tirerio, tirerio, tirerio. Tirerio, tirerio, tirerio. Tirerio, 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 Lazao. Tirerio, tirerio, tirerio. Hey, tirerio, tirerio, tirerio. Tirerio, tirerio, tirerio. Tirerio, tirerio. Lazao e Tinao. Tinao, Tinao, Tinao. Lazao. Tinao, Tinao, Tinao. Tinao, Tinao, Tinao. Tinao, Tinao, Tinao. Lazoyan. Tinao, Tinao, Tinao. Hey. Tinao, Tinao, Tinao. Tinao, Tinao, Tinao. Hey, malala yung mask niya now. Yan na ulit painful night just 17. Hallelujah. Oh yeah. Seafood no world. Tino Lotawe. Oh, seafood no out to pour. Fitiavana uerichu si adekinaku manafakare dautu siruaya kanama kivakinu zazao Naomi tantanay fatireriao ao anatin'ny fanaintainako dia eo ianao ao anatin'ny alahelo dia eo foana anao tompo oh ianao lay mpanankana ianao lay mpanasitrana oh tsisy asolo ny toeranao oh Jesosy na dia amaky ny lohasa anky ny fahafatesana zao Teinao sumtsurakazu non manafatahuta na deya pita nyunya zao detsure dikam tismana na fire fanam afatun teni now fatireria tireria 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 confessão tireria tireria
ranomaso rehetra androany dia ho avadika fifaliana. Amen. Andio anatrihanao zay ifaly zay. Ahoana moa Jesosy ny tsitsinjana eo anatrihanao, ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny fanotronanao, ny amin'ny fitondranao zay tsy takatry ny sainay. Jesosy androany zay dia andio anao ny amin'ny fotena feno fiankofana tanteraka, ny tsikinay, ny anoloranay, ny tenanay rehetra eto anatrihan'ny fanatrihanao Jesosy ilazanay fa tsara ianao sady mpanao tsara ary tsy miova mandrakizay ny maizy ianao Jesosy ary mahatsara anao dia izay ratsy indrindra ara dia hovainao ho tahaka anao saotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao. Dao tsika hitehaka sy horakoraka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja! J'aime le louer. Hey! Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Oh oui, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Ma vie, avant de ça, c'est non. Hallelujah!
Jesosy ny tanany tsika rehetra hiaro anao ka ninina iseo nuna iseo hitay anao anie Jesosy hitay anao hitay anao tsara ty taony ty anie Jesosy ny tanany Hallelujah. Kaninuni nuna iseo hitayanao anieze so Alléluia. Mazotoerana tompoko tonga amin'ny fotoantsika merena voninahitra any amin'i Jesosy ao anatin'izany dia apresiantsika ho amin'ny fotoana rapitso sy isaky ny azoma sy sabotsy raha misy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao dia asaina ianao hitantara izany miresaka amiko alohan'ny hanomboana amin'ny fotoana dia avy eo miakatra ety aloha. Alléluia. Ao anatin'izany dia misy amintsika eto nanaovan'i Jesosy zava-magaga hoe tena hoe nidiran'i Jesosy tamin'ny alalan'ny antsipirian'ny zavatra eo amin'ny fiainany. Rehefa nahazo contrat anankiray ty olona anankiray izy mpamonjy sekoly foana tena hoe tonga foana isaky ny fotoana dia nahazo contrat manao resaka livraison le livraison nefany tsy vola kely no ahafahana manao an'le izy fa vola bebe ihany. Dia tao anatin'izay rehefa paye le izy fa tsy maintsy mbola versena any amin'ny banque dia tsy positionné mihitsy nefa tsy afaka mihetsika raha tsy mivoaka io vola io. Dia nandeha Zomà maraina tsy positionné Zomà atoandro dia ohatrany hoe nisy resaka nandeha dia tonga tampoka tao an-trano le olona dia rehefa tonga tao le olona dia nivoaka teny ambavan'le olona tsy fantatra tsy mahalala an'le problème zay nampiasa saina an'le zanak'Andriamanitra hoe zaveky ty vola be ty ny ato amiko sady nanokatra an'le fasiana vola zany izy nefa za nandeha taxi dia teo le olona le tokony miandry an'le vola ho débloqué any amin'ny banque dia tonga dia niteny fotsiny hoe toty aloha ampiasaiko fa meko ny indri raha pitso sabotsy zany io. Dia izy tsy maninona na amin'ny latsinainy ary. Alléluia. Azontsika tsaina ve ny zavatra hidiran'i Jesosy eo amin'ny atsipiriam-piainantsika tsy hoe nandeha nitotototo nitady olona le ramatoa fa nandeha nitsahatra tao an-trano ny sakafo soamantsara tena niombona tamin'i Jesosy dia rehefa izay no natao Andriamanitra no nandefa olona tsy nanam-po hoe olona hitondra vola ho vahaolana ho an'le problème mangela izy fa le olona no niteny hoe tsy hoe olona nahafantatra le ramatoa tao an-trano hoe tena le ramatoa ohatran'izao manam-bola fa le olona ny tonga tao an-trano niala tamin'ny sakosy na arona feno vola dia niteny hoe za veky dia nandeha taxi nefa jereva nge ty vola atao anatiko hoe ato anatin'le anina. Dia teo zany le olona hoe ouais efa Andriamanitra ny nanome fa leo balita ho ambinina. Alléluia. Na hoe tehaka mahafaony Jesosy tsika mampirisika antsika tongava foana mihaino teny mankatoava fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mikarakara ny andavanandrom-piainantsika. Jesosy ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Alléluia. Falmerabantsika mianaran'i Jesosy dia mifakasitrana an'Andriamanitra mifakasitrana Jesosy ny amin'ny tombotsoam-pahasoavana afaka mizara ao anatin'ny fotoana fohy. Ny resantsika amin'ity androany ity dia mikasika ny boky
boky izany hoe ahoana koa zany boky mirakitra baiboly dia boky mirakitra ny lalam-panorenana any an-danitra any mirakitra ny tantaran'i Jesosy manondro an'i Jesosy manomboka ao amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ao no ahitantsika fa atao no narinany zavatra rehetra hoe tsy voalaza amin'ny Jaona toko voalohany ny 7 ary raha tsy izy dia tsisy nahariana izao zavatra ary na dia iray azy. Ny fiainantsika ety ambony tany koa dia misy boky mamaritra azy any an-danitra any. Rehefa tonga ny fotoana anankiray izay alantsika dia ho velarina ny boky. Io ilay voalaza amin'ny Apokalypsy toko 20 manomboka ny 1 ary nahita maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky fiainana izany ary maty dia nitsaraina ary izay zavatra voasoratra ao anatin'ny boky araka ny asany. Na Jesosy koa ary dia nanana horoana ny boky nanoratana azy dia tonga tetỳ ambony tany izy nanaraka ny fotsiny dia rehefa vita ny fanaran'izany rehetrarehetra izany dia rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia hitany hoe vita dia niteny izy hoe vita zavatra rehetra zany, vita ny famonjena. Misy boky anankiray fahaefatra koa dia boky fiainana izay tokony ho ao ny anaranao. Aleloia. Io dia bokin'Andriamanitra io dia bokin'i Jesosy io. Mosesy dia nalala ny fisiny io tao anatin'ny fitokanany 70 andro 70 alina ny fadianina izy dia teny tamin'ny Andriamanitra efa nivadika ny zanak'Israely dia tonga dia nanao fifonana izy amin'ny Exodus toko 2:30 ary ankehitriny enganeka amelan'ny fotany ianao fa raha tsy izany no fona aminao vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Andriamanitra izany nitazona ny boky io dia izay ny anaran'ny olona ho any an-danitra izany dia voasoratra ao. Ny zanak'Israely raha tafavoaka ny tao amin'ny fanandevozana dia tsy maintsy misy an'ilay raha nanavitra anazy tao anatin'ny lozafolo fagagana rehetra teo daholo fa tamin'ilay lozafolo nampiasa raha tandindro ny rahan'i Jesosy dia avitra ny zanak'Israely dia tafavoaka. Fa rehefa nanota izy dia Andriamanitra mihitsy ny teny, Andriamanitra mihitsy ny teny hoe izay nanota tamiko izy dia hovinoko ny anarany ao anatin'ny boky io. Amin'ny Exodus toko 2:30 hoe fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy na iza nanota tamiko dia hovinoko ny anarany eo amin'ny boky. Andriamanitra izany dia teo famondrampony teo fitiavany fa rehefa manota ny olona dia ho esorony ao anatin'ny boky ny anarany. Jesosy koa ary milaza ny Apokalypsy toko 7:15 hoe izay maharesy izy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamoy ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Ny tompony boky izany dia Andriamanitra Jesosy. Andriamanitra afaka mamafany ao Jesosy koa mamafa ny anaranao fa ny anaranao tsy ho voavavao. Aleloia. Satria ianao mandeha ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Olona tahaka ny ahoana no voasoratra ao ny anarana. Olona efa nandray an'i Jesosy ny tompon'ny fiainana manokana, ny bebaka, ny vaofo ary lasa olona miaina amin'ny fiainam-baovao. Ny olona voatahiry ao anatiny io koa ny olona mandresy amin'ny fahotana, mandresy amin'ny faratsiana, sy miaina sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ao ny anaranao dia mila voatahiry ao. Volazan'ny Timothée 1:12 hoe azony ny fiainana mandrakizay. Ilay anaranao dia voatahiry ao rehefa mandeha ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Tsy mandeha manao ny asa'Andriamanitra dia voatahiry ao. Ny valim-potianao any an-danitra mety be da be mihitsy satria mety efa amam-polopolo taona ianao nanompo an'Andriamanitra. Tsy hoe be da be le valim-potia miandry anao any an-danitra dia ho tonga any an-danitra ianao, fa rehefa tonga any ianao voamenanao atolorana ho anao zany, fa mila tonga any ianao ary ny fepetra ahafahana tongavany any
dia ny anarana tokony voatahiry ao anatin'ny boky ny fiainana io. Ny olona afaka hanjavona rehefa tonga ny fotoanany enlèvement na ny fanjavonana dia ny olona manana ny anarany ao. Io tsy afaka hiteny ianao hoe Paoly mba sorato ny anarako, na ny resaka Maria ianao na Gabriel mba sorato ny anarako e. Jesosy ny tompony io boky io. Ary misy olona mivafo anankiray dia io boky io novelatra dia anoratra ny anarany ao Jesosy. Efa ao ve ny anaranao? Dia fanontaniako efa tao efa voaisitra ny ala tao. Zany io mbola fanontania satria mety vovonjy ianao tamin'ny fotoana anankiray, mety efa nandray an'i Jesosy tokoa ianao tamin'ny fotoana anankiray, fa zao mba mbola ao ihany ve ny anaranao? Ahoana ny tonga ny anaranao voatahiry? Dia mila miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io ilay voalaza Matthieu 7 iny. Tsy rehetra manao topokotopoko miditra ny fanjakan'ny lanitra fa sy manao sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao manana ny toetrany, manana ny natiorany. Tsy ianareo ny fidy azy eo amin'ny Jaona 5:12 fa izaho ny fidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamo ary mba hareta amin'ny vokatrareo. Tsy hoe tamin'ny fiezahanao dia namoaka fitiavana ianao, fa ny mampaharitra n'io vokatra ifanao ao aminao io izay azon'ny olona ho tazana. Ary voalazany teto hoe tsy ianareo ny fidy azy izy fa izaho ny fidy anareo. No fidian'Andriamanitra ianao dia nitendreny ianao mba handeha sy hamo dia mba haritra koa ilay vokatra. Karaha misy makabe-tabe eo aminao tsy mety ritra satria misy hotazana foana ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Amen. Tsy hoe tapitra hono dia tantaraina fotsiny tamin'ny anina tena namokatra fitiavana be-tabe na nampaharetana be. Ary izao zay zany ilay izy hoe maharitra ilay vokatra. Nefa ny communion amin'i Jesosy mampaharitra ilay vokatra io. Dia ny fitehirizanao ny fonao ho madio araka ny voalaza Matthieu 5:15 hoe sambatra ny madio po fa izy nahita an'Andriamanitra. Ary ny voalazany amin'ny Hébreu 10:24 hoe izaho mitady fihevana amin'ny olona rehetra sy famasinana, ary izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahita ny tompo. Andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, dia andao tsika ametraka ny asaribidiny boky io izay Jesosy any Jesosy io boky io, boky ny zanak'ondry io izay voasasan'ny rany Jesosy ihany no voatahiry eo ny anarany, izay mandeha ao famasinany ihany no voatahiry eo ny anarany. Tsika manko tsy voavontsy tonga dia lasa nakany an-danitra, fa andaokotsika hevitra mba ny hanoratana ny anarany hafa ao anatin'ny boky ny fiainana. Zany nitoritsika filazana tsara. Andao ary hivavaka tsika amin'ity androany ity, samy mandiny tena ao anaty tompo Jesosy ny anarako ao ve ny anarako. Mosesy nahafantatra ny anazy ary fantany koa hoe tsy ao ny zanak'Israely fa ianao koa afantatra ny ianao. Ny communion tsara, ny communion aminao amin'ny Jesosy amin'ny telo zay no ampahafantaranao izany dia mety be mihitsy eo aminao dia mamokatra vokatra io fa nanaiza ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka tsika zany hoe mivavaka Jesosy tiako voatahiry ao anatin'ny bokinao ny anarako, satria ny olona efa ao amin'ny Jesosy efa maty efa ao anatin'ny anarany. Ny ao anatin'ny boky io zany ny olona izay efa nandray an'i Jesosy tokony fiainana manokana anjavona iova ao anatin'ny draim-pimaso ary hitsangana maty koa izay fatao amin'i Jesosy ao anatin'ny boky io ihany ny anarany. Andao hivavaka tsika mba voatahiry ny anaranao ary atonga anao heritreritra isan'andro dia hevitra ihany koa ny anoratany anarany hafa ao anatin'ny boky ny fiainana. Hivavaka tsika raha nitrarinjindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao izay ny amin'ny tombotsoa menao anay ny amin'ny asaribidin'izany boky izany. Marina efa nandray anao izay tamin'ny voalohany fa izay mametraka amin'ny fiainana eo am-pelantananao hatrany mba ho voatahiry. Tario izay araka ny teninao izay taria ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Tsy hoe manompo anao fotsiny dia mandeha amin'ny fahazarana fotsiny fa anana fahatsapana hatrany sy ny asaribidiny izany fifaliany famonjeny izany, satria anao io boky io ary ianao ny tompomaritra manoratra ny anaran'ny olona rehetra izay andovany izany fiainana mandrakizay miaraka aminao izany. Makasitraka raha io terizo ny tsirairay avy, terizo niza tompo eto amin'ity asa fanompony ity ho voninahitry ny anaranao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Aloha tiaka mafy be ho an'i Jesosy. Ndao tsika hitsangana ny mivoninahitra an'Andriamanitra misaora azy amin'ny fonao manontolo mangatantsika amin'ny tompo ny fanahy ny fahatakarana, fanahy ny fahendrena
mba iasany fanan'Andriamanitra atao anatsika fa atsika miombona amin'ny tenin'Andriamanitra indray androany zay inoko fa atonga an'Andriamanitra hiasa mahery ny fiainantsika tsirairay avy. ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo sotra tompo androany ariva misotra ny fitondranotsy takatry ny saina misotra amin'ireo karazan-javatra zay tsy haina hiazavaina fa fahendrena avy aminao ary ninino no afenina anay fa hainao Andriamanitra irery ny malala zay tianao atao. Misy fotoana zay indraindray be fanontaniana amin'ny zavatra be dia be tiana ho takatry ny saina avokoa ny zavatra rehetra saingy misy fotoana manafina anay ny zavatra rehetra ianao amin'izay programa tianao maizy ianao sy mapety ianao satria izay maneho ny fiandrianana m'Andriamanitra mpanjakanao. Misy sandraty eo amin'ny fiainanay androany anjakao tanteraka ity fivoriana ity tapao tanteraka anjakao ataovy izay tiana atao fa Andriamanitra ianao dia oka ny sarahiavy izay tongetony na sy mangeteta amin'ny fahamarinanao andrefa avokisa-pifaliana ho ampony satria hiteny aminy indray ianao. Aoka ny teny hitondra fanasitrana, hitondra fanafana, hitondra famonjena, hitondra fananganana ary aneo ny voninahitra aoko satria tao amina ny antom-pisiny ny zavatra rehetra ary tao amin'ny teny koa ny antom-pahariny ny zavatra rehetra. Ianao Jesosy ilay teny velona tonga nofo, ianao ny tompo sy mpanjaka mpamonjy anay, anjakao zao fivoriana zao manapaha eto anivonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity-tanana mafy be ho an'ny tompo a mahazo toerana tompoko. Alleluia, alleluia. Andreo ariva hitondratsika ao anatin'ny fotoana foy ny tenin'Andriamanitra ary izay teny zay dia tena inoko fa hitondra fampahirizana ao antsika. Tamin'ny herinandro teo somary nandalo zavatra mafimafy kely, mafimafy kely, misy dona foana eo amin'ny fiainana na eo anivon'ny mpiara-manompo na eo anivon'ny asan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny dia misy zavatra ataon'Andriamanitra tsy voatery hoe ho ratsy koa fa indraindray ianao maha-olombelona anao mametra-panontaniana amin'Andriamanitra hoe inona ny tianao atao, inona ny lalana tianao tanterahana. Dia amin'ilay fotoana tena renao mihitsy hoe reraka kely ianao, tena mitsotra teo amin'ilay zavatra nireraka nalemilemy na ianao an'Andriamanitra ny teny tamiko. Zao fomba fietsika ho zao mihitsy ny fietsiky ny olona ozy izy Jesosy tsy mpiakohaka marina, tena mipaka tao am-pokolizy dia tafapetraka ako teo zay maintsy an'i Jesosy ny teny namiko fa te heno anao bebe kokoa. Raisiko ny Jaune toko faefatra ny 9:7 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaune toko faefatra 9:7 fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka na mpiakohaka hivavaka na ekohaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpiakohaka na mpivavaka amin'ny hotaka zany. Misy karaza mpiankofana tadiavin'Andriamanitra mafeno ny fepetra ny fahamarinana mampiakohaka, mahampiankohaka anao na mahampivavaka anao. Rehefa nanontany tompo aho anatin'ilay izy dia nanomboka nazavain'Andriamanitra ny tena hevitry ny atao hoe fiakofana marina. Ary mino andro any ariva fa hitondra antsika ao anatin'ny fotoana foy ny teny apitraka sy ampijoro antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ary azo antoka fa rehefa ravy ty fivoriana ity dia ho azonao marina zay zavatra tian'Andriamanitra ho zaraina aminao, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ndray antsika hijery Lioka toko faefatra dia eo amin'ny 9 manomboka amin'ny 9:2 ataoko manomboka amin'ny 9 tsy maninona. Ary Jesosy feno fanamasina dia niverina avy tany Jordana ary nentiny fanahy tany anefitra 70 andro izy ka nalainy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tapitra zany dia noana izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ho vato
io vato io mba ho tonga mofo fa ho jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona dia ndino ny fahadimy ary ny devoly no mitondra azy niakatra dia naneo azy ndray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao dia hoy ny devoly taminy omeko anao izao fanapahana rehetra izao mbany voninahiny fa efa natolotra azy zany ka izay tiako no omena azy ko raha ekoaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetrarehetra zany hitanareo a ny devoly dia mampianatra ohatrany hoe mampianatra izy karazam-piankohofana tsy avy amin'Andriamanitra fiankohofana tambazana ozy izy raha ekoaka amiko ianao dia sokafako masonao ahita n'ity fanjakana ity tsy fantany hoe Jesosy ny naharany olo ary izy no antom-pisiany zavatra rehetra fa nysokafa masony Jesosy efa natolotra io izy izy dia jereo ny ankatony sy famirapiratany fa zao omeko anao reo rehetrarehetra reo raha ekoaka amiko ianao ny tena fiankofana marina dia tsy fiankofana na fiderana teraka avy amin'ny fanantenanao ny fahaiza-manao n'Andriamanitra enoy tsy fampianarana avy amin'Andriamanitra zany tsy zay le tena hoe tekoaka marina takian'Andriamanitra hoe rehefa iteritsika terao Andriamanitra fa rehefa terainao Andriamanitra dia ho afaka ao anatin'io fampahoriana io ianao ho afaka ao anatin'io ady io ianao inona ny lazain'ny Satana raha ekoaka amiko ianao dia misy zavatra omeko zany hoe ny fiakofana hafa rehetra dia tsy fiakofana pura na madio mifantoka amin'Andriamanitra sy ny voninahiny fa mifantoka amin'ny fanantenan-javatra avy amin'ny fampianaran'ny fiankofany hafa hiditra lalindalina kokoa isika fa maninona ianao mavita miankohaka sy midera rehefa mety ny zavatra rehetra fa maninona miova ny attitude am-piakofanao sy fideranao rehefa misy zavatra tsy metimety aminao zany no mahatonga an'Andriamanitra nizaha toetra ny Abrahama mba hatonga azy ho mpiakohaka marina amin'Andriamanitra ahoana ny endriky ny fiakofana zay nataonany Abrahama teo atendrombohatra amin'ny bokin'ny Genesis 4:20 rehefa naniraka azy Andriamanitra Genesis 4:20 jerentsika ny 9:1 ka hatramin'ny 9:9 ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy tamin'ireo Abrahama ary hoy izy intya ary hoy izy eto ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra-dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy laselom-borikiny ka nitondra ny zatoviny Rôla ka niaraka Rôla koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra ho dorana izy dia niainga kanakany amin'ny tany izay efa nilazain'Andriamanitra taminy noho ny tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka natazana ny tany tery lavitra tery ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny mijanona eto amin'ny borika ianao fa izaho sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminao indray dia jereo tsara ny zavatra nalain'ny Abrahama nalain'ny Abrahama ny azo ataina tamin'ny fanatitrodorana ka natataony any Isaka zanany fa izy kosa nitondra ny afo sy antsy teny an-tanany ary dia niarana andeha izy mianaka fantatsika fandeha an'io tantara io hatramin'ny farany Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama atolory Isaka ho fanatitra dia metra-panontaniana aminao iza moa Isaka no aizy azy any Abrahama raha pito satria taranany zany hoe ny tantarany Abrahama dia hitohy amin'ny Isaka fa raha tsy misy Isaka ohatrany tsy teto tany Abrahama zany hoe ny fitorana no hoavin'ny Abrahama no ao amin'ny Isaka ny fiankofana marina takian'Andriamanitra dia ny fahafahan'Andriamanitra mahita ny olona anankiray izay manantona azy eo ambany direktivany manaiky ny sitrapony izay tsy voatery ho ekeny sainy testa ny fitiavana
tian'Andriamanitra ho jerena hoe atraiza ny fatra ny fanekeny Abrahama ny fitondran'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Hafa ny hoe misy zavatra mitranga teo amin'ny ankonan'i Abrahama dia maty Isaka ohatra. Fa Isaka tsy hoe maty na rary na nisy zavatra niseho teo amin'ny fiainany, fa i Abrahama no nasain'Andriamanitra hanindro nantsy azy mba ho faty izy. Nitondra antsy izy ary teo am-panatanterahana an'ilay izy nitsakan'Andriamanitra hoe oka fa fantatro tokoa zao fa ty ahy ianao. Andriamanitra zany tsy liana hita ny fahafatesany Isaka, fa mizaha toetra izy hijery ny fatra ny obéissance na ny fankatoavany Abrahama. Dia ndao antsika isainy inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Isaka le hoavy ny Abrahama, la maizy azy an'Andriamanitra any Abrahama, ny tian'Andriamanitra ho vonony fa te hanomboka tantarana hoavy miaraka amin'ny Abrahama eo ambany fankatoavana anazy tanteraka Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mipekuaka marina amin'Andriamanitra dia nisokajiana ho ilay olona manaiky ho tarihan'Andriamanitra mba ho faty amin'ny tena. Tsy misy hoavy avy aminao fa ny rapito sy ny hoavy rehetra dia an'Andriamanitra sy ny fitarihany ianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Dia ndao antsika isaina n'ity fahamarinana anankiray ity. Inona ny zavatra niraisiny Abrahama? Nalainy Abrahama ny hazo ataina tamin'ny fanatitra hodorana, hazo fijaliana. Tsy feno ny fiakofana marina raha tsy nandalo ny pasazy ny fibebahany ianao. Hazo fijaliana. Faharoa, nataony teo amin'ny Isaka ilay izy zanany. Avy eo tandindon'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy izay nitondra ny hazo fijaliana. Avy eo nitondra afo izy sy antsy teny tanany. Eo amin'izay le hoe famonoana ny momba ny ota amin'ny alalan'ny firehetry ny fanamasina ao anatsika. Alleluja! Dia izay le hoe maty amin'ny tena eo amin'ny nofo ianao mba hisandrata ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa nandala no passage ireo ianao, mora tarihana, mora miaino an'Andriamanitra, tsisy condition na fepetra atonga ny fifaliana hoe rava rehefa mety aminao, rehefa tsy mety aminao ny fitondrana. Miova kely indray rehefa nety taminao izy dia gloire à Dieu. Fa rehefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao dia miova hatramin'ny fomba firesanao amin'Andriamanitra. Zany lesona zany voaraiko tamin'ny fotoana nahaketraka ohatra ny lamba olana na lemilemy dia teo mpandrina. Tsy ho tantaraiko aminareo inadolo ny zavatra mitranga, fa tena ho zay hoe enjany zany Andriamanitra petraka teo aloha. Dia teo amin'ilay fotoana nampalemilemy tena voaaudible ny nandrenesako ny tompony teny. Ohatro mihitsy ny fanaon'ny olona ozy tsy mpiakohaka marina eo anatrehako. Taitrabeako Andriamanitra. Fa iny dira ny fiakovana sy fivavahana amin'izany zavatra mitranga kehitriny. Kay mandinika ny fo Andriamanitra. Dia rehefa hitan'Andriamanitra ny foko fa malemilemy, faible kely, ohatrany tsy dia nipololotra ilay fisaorana tahaky ny fanao andavanandro, vokatry ny fandiniana ny vandehan'ny toedra raha sy ny zava-misy sy ny zavatra mitranga. Dia hozy izy Andriamanitra hoe ny olona tena mpiakohaka marina dia olona voaforo ohatran'ny Abrahama. Hafa raha nisy zavatra mitranga teo amin'ny fiainana fa izy mihitsy nasain'Andriamanitra hamono ny hoaviny avy aminy, fa mba hahafahan'Andriamanitra manokatra hoavy vaovao miaraka aminy. Dia hitanareo saingy tsy tanteraka ilay voalaza ny teny fikasana raha tsy voafora teo am-piakovany Abrahama. Rehefa miresaka tsika amin'ny fiakovana dia miresaka tsika tendrombohitra fa noarina ny testamenta taloha foana. No tsika ijery olona anankiray mitondra titra faran'izay enjana atao hoe profeta nefa tsy mpiakohaka marina. Balama no anarany.
rehefa nandeha Balama ho eny tendrombohitra, inona leny tendrombohitra? Balama mpaminany matoa miresaka amin'ny Andriamanitra, miresaka amin'ny Balama Andriamanitra. Profeta izy zany, ary tiako milaza aminao fa tena vrai profeta izy. Fa zao nanana fotsy-piakohaka marina tsy vita sedra ohatran'ny Abrahama izy, mbola mbana kokoa ny feony, afaka manarona ny feon'Andriamanitra. Ahoana misehoan'izany pastor? Nandeha Balama dia mahafantatrareo ve andeha tangina boriky izy ho eny an-tendrombohitra anankiray anozina ny zanak'Israely. Andriamanitra nefa niteny taminy hoe tsy tokony anozina izy ny zanak'Israely, fa izy mahafiloha be mihitsiny andeha natanteraka an'ilay azy. Dia ozy Andriamanitra mandana ary teny an-dalana eritrereto tonga dia voafafa ny vision mahaprofety azy. Mba saino anie ny masony boriky izay nitengenany no misokatra, mahita fa misy anjely sy fanotronana eo anoloany, fa ny masony Balama mampaminany azy tsy mahita koa misy anjely eo anoloany. Vakio ny boky Nomerie te ozy izy le boriky, fa ngaino izy tsy mahita fa misy anjely eny io mitazona sabatra. Nga verinao fa fanaoko zao zavatra mitrango zao hatramin'izay nitengenanao avy ozy dia mbola niteny taminao ohatr'izao ako. Eritrereto hoe rehefa tsy manaiky ny vava ny tenin'Andriamanitra ny fony mpaminany, dia vava ny boriky no sokafan'Andriamanitra nanatra azy. Mba azonareo ve ny asarobidy lanja ny fananarana ho ambony no ny fampiasan'Andriamanitra? Jolo andrely ny tazona sabatra ho aiza ianao ry Balama? Mbola nisisika ihany izy nikapoly le boriky efa miteny aminy mbola ozy hoe alefa. Zangamba vao nanomboka nisokatra ny vavan'le boriky ny teny hoe Balama, dia efa todika hoe tena tonga dia nitsambikina aloha dia nijereko tsara inona zavatra tenenina. Tena mitsotra aminareo fa rehefa feno zavatra be ao anatinao dia jamba amin'ny masonao. Misy zavatra ohatrany tsy hitanao zany, fa le feo mandresy lahatra anao no mitondra anao any amin'ny karazana programa tsy voatery afinaritra n'Andriamanitra, satria mety aminao le izy dia nampiriminao hatramin'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra. Teteny amintsika andro any hariva, tia ny tompontsika ho mpiakohaka marina, mpiakohaka voasedra, ary tsy tokony hakasika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy sy zavatra lalovanao sy tanymasonao. Mety tsy voatery hifanaraka amin'ny sainao ny zavatra mitranga, fa dia rao izy omeo voninahitra izy. Aza vela isy antony mihitsy ny tenenanao hoe kivy azany, ketraka azany, reradreraka azany, satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny sainao sy ny eritreretinao ny zavatra hitany masonao. Fa za teteny aminao, ao anatin'io zavatra ohatry ny heverinao fa tsy mety io misy planina tian'Andriamanitra tongavanao. Tsoroko aminareo, zay mahatonga milaza hoe amin'Andriamanitra reto tsy miexista aminy zany fahafatesana zany, satria Andriamanitra mandrakizay izy. Zay no natonga azy afaka itianao ho solon'i Jesosy zanany eto ambony tany, na dia nataonao azy ny nanombohana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy mety maloto ny fon'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mahita fahafatesana ho sakana tsy androsoany zany. Tsy maharety aika ho an'Andriamanitra. Ninona zavatra mifanohatra amin'ny fomba fijery mitady akivy mandrosofa mipetra ao amin'ny seza fiandrana mandrakizay Jesosy. Tsy miova ny heriny, tsy miova ny fahefany, tsy miova ny voninahiny, tsy miova ny fahalebiazany. Tianao izy. Halleluja. Indraindray ny lalany hitondrany tsy takatry ny saitsika, dia tiatsika hoe ohatry hoe rehefa mandeha ohatran'izao dia halleluja, satria ny lalany iny efa hitako fa mety sady mahafinaritra, any misy fahasoavana. Fa izy Andriamanitra hoe tsy any, aviliny kely le lalany ohatry ny any anaty silo zany. Toy izany hoe inona koa fahasoavana azo ato? Misy sekoly ao. Fa rehefa tafavoaka ao ianao dia alala hoe mahafinaritra le izy, fa soa ihany fa nandalo an'iny lalana iny. Fa raha tsy nandalo an'iny lalana iny tsy tafita amin'ity lalana manaraka ity. Tsy maharety aika ho an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa ny atao hoe mpiakohaka marina dia mampanaiky ny ao anatinao ray manontolo
eo ambany fitarian'Andriamanitra, mifanekenan'Andriamanitra, eo ambany fitondran'Andriamanitra mba ho voninahitran'Andriamanitra. Ahoana miseho an'izany pasteur? Mba saino ao anaty baiboly zavatra tsy dia nafinaritra no nitondranan'i Abrahama. Programa ara-taranaka ny teny fikasana hoe amin'ny alalan'ilay ateraka ao amin'ny Sara no hitahiko ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tampotampoka eo fanohatra amin'ilay fitondrana ny zavatra mpanaovina. Atraiza ny alalo ny fankatoavan'i Abrahama ny teny mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ilay programa tia nitondranan'i Abrahama. Fanohatra amin'ny fisainan'olombelona zany, tena mitsotra aminao fa raha ianao no teo amin'ny toeran'i Abrahama nandroaka devoly. Tonga dia voakanao daholo ny toko sy andininy. Baiboly dia milaza fa Andriamanitra rehefa miteny dia mifanaraka amin'ny teniny ihany ny fomba hitondran'ny lalana. Noho izany Andriamanitra tsy hanao zavatra mifanohitra amin'ny zavatra lazainy izany hoe eo izy miteny hoe avy amin'ny taranaka saraka eo indray tampoka izy miteny hoe toloha atao fanatitra sanatry Satana miala ianao. Satria fonao resy lahatra, fonao resy lahatra fa tokony velona Isaka fa tsy tokony ho faty Isaka. Fa raha mandinika tsika vakio tsara ny Genesia 2:20 ny sakanan'Andriamanitra i Abrahama. Izany hoe marina ihany le teny lazain'Andriamanitra tany am-boalohany fa i Abrahama mihitsy ny mila amboarina manaiky izay fitondran'Andriamanitra tsy voatery ho eken'ny sainy. Mamboatra ny Abrahama ho bekoaka marina Andriamanitra. Lanja ny fiakofana dia azo faritana amin'ny dingan'ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanekenao azy. Ary io tsy hita amin'ny amenina sy aleloia fa eny andalam-piofanana hitondrany ianao amin'ny sekoly ny fiainana. Dia misy fotoana ilay izy vitividy eo tsy nety tampoka, misy fotoana mety dia misy fotoana tsy mety. Dia misy fotoana ao anatin'ilay lalana faran'izay tsy tianao anekena iny, eo Andriamanitra no mijery anao hoe atraiza ilay fatra ny fijoroana ankatoavanao azy amin'izay lalana nitondrany tsy voatery eken'ny sainao. Dia mijoro ianao dia miteny hoe tsy vitako e, tsy vitako Andriamanitra. Ahoana izy izany? Maninona misy zavatra ohatr'izao nasainao nentina mambavaka dia nety. Nefa raha ny tiako tokony inony tsy nety fa ty zavatra etiko mambavaka anankiray ty tokony eto le tamin'iny. Toy izy Andriamanitra izany vavaka ao izany a tsy vavaky mipekoaka fa commandant an'Andriamanitra. Satria ianao indray ny tia metraka an'Andriamanitra hoe zao ataovy ary izay no maharatsy ny ositra be tsy ny eloavany fanekena sy fanontonana. Satria rehefa be ny ositra dia te hibaiko an'Andriamanitra mponona ianao hanova zavatra teneny izay tianao hitranga amin'ny anaran'i Jesosy baiko io fa ho ataon'Andriamanitra izany. Marina fa azo atao izany ao amin'ny sekoly ny finoana. Fa nanetsika lasa mikasika ny souveraineté an'Andriamanitra maha izy azy. Satria misy fotoana rehefa misetrasetra mponontsika ohatra ny manana fahatsapana izany ao anaty fa te haniraka an'Andriamanitra hanao ny sitrapontsika. Ny sekoly be kofana marina tonga ny olona anankiray ho tadiavin'Andriamanitra fa mitsahatra tsy ho isan'ny olona mpitady an'Andriamanitra loatra intsony. Mahatonga ny olona mantsy mitady an'Andriamanitra loatra dia mitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra ilainy, mitady an'Andriamanitra amin'ny fanasitranana, mitady an'Andriamanitra zavatra ilainao izany hitadiavanao an'Andriamanitra daholo. Ny olona rehetra dia ohatr'izany na firy milary eto ambony tany dia mitady an'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra eto ambony tany. Na ny jentilisa rehefa maharary dia miteny Andriamanitra ho aiza ianao. Fa misy karazan'olona atsahatra Andriamanitra ao anaty tontolo eo ampitadiavana azy fa avahan'Andriamanitra ho isan'ny olona tadiaviny. Avahan'Andriamanitra ho isan'ny olona tadiaviny ianao rehefa manome an'ilay atao hoe toetry ny mpiakohaka marina sy mety aminy. Satria ny ray koa dia mitady an'ilay mpivavaka aminy ohatr'izay.
anonariva mahita fa misy zavatra hitototonao hatramin'izay fa manomboka androany nitoeponao fotsiny manaiky an'Andriamanitra dia tonga n'Andriamanitra ijoro ilaza fa hitsenao tsony le isan'ny olona mitotototo mitady azy amin'ny zavatra rehetra ireny fa isan'ny olona tady afo na yafinaiza na yafinaiza tsy maintsy hitany ianao amen. Halleluja! Satria napakevitra ianao no mpiakohaka marina. Zay ny mahatsara antsika mandalo amin'ny sekolony fanovantoetra. Misy zavatra hovain'Andriamanitra ao anatintsika fa naninona ry Andriamanitra notrao fa nahoana ny zavatra mitranga notra nyity fa zao ninona zavatra hitany masonao eo, ninona zavatra mitranga tsy voatery ho takatry ny sainao, manomboka mitsangana ianao dia manao fahafantarana any amin'ny lanitra. Sotra Tompo fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso rehefa tianao ako, rehefa tianao fotsiny dia mety ny zavatra rehetra. Zao toetra mifoko sy ny lalon'ny fitiavako anao raha miorina amin'ny finoananao ny atao anatiko na tsy reko fa mientehitra aminao na tsy takatry ny saiko aza ny lalana mijery alizy tsy tia le nantenaiko nefa zao zavatra mitranga voninahitra ny eo anao le mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay tsy mampivanao dia mijery anao ny olona mbola manam-potoana isaorana ve anao amin'izao, aiza ny fitsikiana, aiza ny fifalianao hatramin'izay dia afaka hijoro anao tsy miankina amin'izany ny fitsikiko sy ny fifaliako fa miankina amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany. Zany no mahatonga ny Davidy reny kay olona nahomby be tsy hoe tsy nandalo zavatsarotra izy fa zao nientehitra tamin'ny fiandrasan'Andriamanitra izy. Zay nahatafiditra ny Davida ho isan'ny mpiakohaka marina. Jehovah mpiandry ahy, tsy mananjava mahory ahy na manendrika ahy Saoly, tsy problème zany, tsy mananjava mahory ahy na mpanjaka firy aza nanohatra ahy. Nisy taona efa kidaladala tany amin'ny Filistina fa reny fiatsoko rehetrarehetra reny tsy midika akory hoe ory ahako fa tsy mananjava mahory ahy. Mety lalana ny lalovako reny fa zao na mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loza fa zao ny heriko satria ianao no amiko. Ny tsonakazonao, ny tenao, ny fanitsinao, ny fiankinako amin'ny teninao reo nahafatahotra. Halleluja! Halleluja! Ohatrany tsy hitany Davida hoe ny zavatra mafy be ny lalovany zany satria mpiakohaka marina izy. Fantatry mihitsy ozy izy fa ianao rehefa avy manome hanina mandroso boisson mitondra amin'ny maitso ianao dia avy eo ianao avy eo amin'ny maitso amin'izay mitondra eo morony rano fialatsasatra amin'izay zany hoe rehefa voky hanina dia omena rano. Jesosy rehefa niteny hoe tiany hohanina dia tiany fisotro, nomeny le mofo dia nomeny koa ny ranom-boaloboka. Misy fotoana ianao indraindray ohatra ny faly ery hihinana dia miasa saina hoe inona no sotroina. Mpiakohaka marina mahalala fa ninninona aloko ny fahafatesana lalovana efa mamelatra latabatra Andriamanitra ary eo amin'ilay latabatra misy kapoaka efa fenony ary amin'iny fotoana iny efa manositra diloilo ny lohanao izy ary le diloilo mihoatra tsy le diloilo mpanasitranana, tsy diloilo mpanafahana, tsy diloilo mpananganana fa ny diloilo mihoatra vokatry ny fanata hoe fifaliana. Ary Jehovah ozy izy tsy Andriamanitra ao maintsy any Davida efa nanositra diloilo mpifaliana mihoatra anao izy noho ny rahalanao rehetra. Ny fioarany fahatsaran'Andriamanitra dia aseho eo amin'ilay vokatry ny fanahy hiaina ny zanak'Andriamanitra. Zany no mahatonga an'Andriamanitra very lany fotoana mihitsy aloha izy teo ampanefenan'i Abrahama nandritry ny 40 taona mba hampety tsara ny Abrahama ho amin'ny taranak'i Abrahama misehon'i Jesosy Kristy ho tonga nofo hamonjy zao tontolo zao. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe aiza ihany ary Andriamanitra, aiza ahoana ihany ary, inona ny zavatra mbola andrasan'Andriamanitra amiko mahatonga amin'ny fiainako mbola ohatry zao indraindray mba tsy tenenako hoe ny akabiazany. Dia zao matetiky nareo mianaka amin'ny fampiandry avelanao loatra izy ho lany fotoana eo ampanefenanao fa tsy mba homenao fotoana izy hampandrosonanao.
raha mbola misy zavatra ampandeferanao azy dia tsy manaiky Andriamanitra tena anatanteraka an'ilay programa goavana tia no tanterahana amin'ny alalan'ny fisianao. Na i Abrahama aza nylazainy hoe mialany amin'ny trano rainao sy ny renao dia makanesa any fa nitahiko anao. Rehefa niara-dalana tamin'ny Lôty izy dia nangina Andriamanitra. Lasy Lôty vao nisokafan'Andriamanitra amin'ny vision-ny hoe jereo fa retsiletsy omeko anao koa. Tsy no Andriamanitra fa no mifanapa-kevitra diso ny raisiny Abrahama, tsy nifanaraka tamin'izay direktiva nomen'Andriamanitra azy. Nandray misy direktiva latsaka manao ihany ianao fa tsy tena 100% le izy. Dia mila mailontsika mihaino ny fanamasina amin'izay taridalinao meno mba hafeno ny fepetra mampiakohaka marina antsika. Tsy maharety akao an'Andriamanitra. Ny atao hoe fekofana dia ny fampanyekenao ny ao anatinao ray manontolo eo ambany fahefan'Andriamanitra tanteraka. Resy a raha tsy eo ianao, very a raha tsisy ianao, tsy eto ihany fa tena tsapanao ny anatin'ny fonao lalina. Izany no mahatonga tsy manan-kalahatra ny amin'ny fitondranao. Izay no mahatonga manaiky rehefa miteny ianao na tsy ekeny foko aza ny zavatra lazainao indraindray. Sarotra misaiko ny anaiky an'ilay izy, fa ekeko ilay izy rehefa ianao no miteny. Fa raha ny zavatra anankiray mbola mety aminao dia lazainao fa avy amin'i Jesosy foana dia mieritreretina. Fa matetika ny zavatra mpanovin'Andriamanitra mangirifiry eo amin'ny foana mandra-pahazo ainanao ao amin'ny fanahy eo am-panantanterahana azy. Dia izay mahatonga ny fifaliantsika tsy miankina amin'ny zavatra hitany masosika fa teraka avy amin'ny vokatra feno vatokina ao anatsika fa niteny tamintsika Andriamanitra ary mijoro eo amin'ny fiainantsika izy sy manotrona antsika foana. Tsy maharety eka. Halleluja. Mihaino avy ianareo hoe dia trereto ny zavatra hitondran'Andriamanitra ny zanany. Lalana hitondran'Andriamanitra anao tsy lalana hitondra lozo izany fa hitondra fiadanana. Sokafo fotsiny maso na dia amin'izay zavatra tsy haintsika hazavaina aza, misy zavatra tsy hay hazavaina, tsy hainao ny manazava an'ilay izy. Misy zavatra tena hoe tonga eo amin'ny tanjona, tonga eo amin'ny dingana anankiray ianao hazavao tendremana dia tsy hazavaina. Rehefa tonga amin'izay ianao dia hitanao tsara amin'izay mpekohaka marina ianao sa tsy mpekohaka. Fa natao mpekohaka marina tsy haiko ny anazavana an'izany. Oeto Isahaka tondraky taimenaka dia oeto ny afo atao fanatitra iry amin'ny tendrombohitra iry dia nandeha anjambany. Misy fotoana izany mandeha anjambany ary zay mihitsy le mpekohaka marina izay manamaso fa tsy azy. Halleluja. Fa maso jamba ny fahamarinan'Andriamanitra. Zay le mpekohaka marina maso jamba ny fahamarinan'Andriamanitra. Androany hariva ho mpekohaka marina daholo tsika mianakavy. Ary rehefa tanteraka izay tena mitsotra aminao miainam-pifaliana ianao, henonao mihitsy hoe misy zavatra votsitra ny anatinao. Tsy zavatra masakana ny fisaoranao izany fa manomboka misotro ianao, manome voninahitra n'Andriamanitra ianao, mideraza ianao na amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao azy. Iny le fanlazaiko tamintsika nisy fanoharana na nena nilanja ny fisaoranao raha tsy fantatrao akory hoe aiza amin'izany ny tokony hisaotra. Fa rehefa eny an-dalana hitondran'Andriamanitra eny dia azavain'Andriamanitra hoe tety ny lanja n'ilay fisaorana adinonao iny fa patsahivoko anao hoe tia ny fahamarinan'ilay izy ka tokony hanomezanao voninahitra na amin'izay fahasarotana rehetra nalovanao azy. Iny le tany Indonezia lazaiko taminareo nisy le olona anankiray lehibe sy patron be andeha mpiaza izy mitondra basy dia nanaraka azy tao le mpanompo keliny andeha hiaza any anaty ala mitondra basy le rangahy. Sendra mandeha zay tao anatin'ny ala kitroka tao voaka avy any raha tigra be saronany tao le rangahy. Iny tanany iny mba nanifika ohatr'izao tonga dia niraisiny le tigra retina ohatr'izao bory ny tanany dia mba nanana saina ihany le tovolahy kely tonga dia nitifitra n'le tigra teo amin'ny lohany tonga dia maty le tigra. Tsangana avy eo ambany tigra eo le rangahy tonga dia nitabataba be maty atarako hoe dia ozy izy le mpanompo kely misaory ianao an'Andriamanitra patron fa mba ny tananao mibory fa tsy ny hainao ny lasa.
makiny jereo tanoko zao sisy tsy afaka hitako patron misaory ianao an'Andriamanitra fa nitanjon'le tigre teo ny tendanao fa tsy ny tananao fa raha tsy nietsika ny tananao dia efa maty ianao ohatr'izay tsy mety mbola mitenenao fa gadraiko dia ozy izy rehefa avy eo tena na ho gadrainao azy patron misaory ianao an'Andriamanitra fa mbola ny tananao mibory fa tsy ny hainao ny lasa gadra tena gadrainy tokoa nampidintany dia nikarakara ny tanany tena izy dia namboariny dia tsy alao hoany zany fa manafy fotoana azy fa tanany simba ny nampalahelo azy nasina n'le tanany gansy le anina tsara tare namboarina manana ny zavatra tokony atao verina amin'izay nandeha nanao lasasy indray tsisy tsony le banty kely fa izy rery ny mandeha anaty ala dia efa mailo be fo manomboka misy tigre amina maty tsy tratra nisy-antsony mailo inona ny zavatra nitranga ndray mandeha zay nandeha tany anatin'ny ala misy feon'le kay le zolompanao sorona avy any niraisiny zareo tao tonga dia mibedaina ny tongony mibedaina ny tana mifatorana vory tao tonga dia afo ngezabe ny nampiretina natsangana ny azo fa alohany ny akanesany eo dia tsy maintsy aboritana izy savaina sy jerena fa ny fanatitra ho an'ny sampy dia fanatitra tsisy kilema jerena satria le tanina tsy hita fa zavatra misy gansy anina tsara ny asorona daholo jeren'le zareo boritanana tsy azo atao ninininy ty lasa amin'izay le nisavany teny tany amin'le lehibe mpanao sorona tsy azo atao fanatitra io fa zao boritanana misy kilema avereno any dia miverina naverina tonga tany amin'ny sisiny dia nitakadakandry zareo tany dia naverina ny tany dia lasa izy miverina tomany amin'izay izy nanakoako tao an-tsofony le feo hoe patroa misaory ianao an'Andriamanitra fa ny tananao ny bory fa raha tsy zany ny hainao ny lasa tamin'ity indray mitorako ity tokoa raha tsy teo le tanana bory dia efa lasa tokoa le aina fa minendry ny hafa indray petaka zany eo amin'le fotoana tsy mahatonga sainanao fa enti-poinao fa malahelo ny tananao ianao tsy mahay misaotra an'Andriamanitra dia mbola mitoy ny sekolo mandra-pahatonga sainanao tokoa fa marina le teny tamin'iny fa tsy voarainao tsara le izy tonga tany amin'le dingana amin'izay ho atao sorona raha tsy le kilema ny tanana bory efa vita tokoa ny aina dia lasa izy nytomany nandeha nakany amin'le tovolahy any am-pontsy hvkl fa manenina ahoana tadidiko to tsaiko tampoka fa raha ty tanako ty efa maty ohatra an'izay dia izy amin'izay le tovolahy andao hiarakitsika takizay ianao efa elany navokako dia niarakitsika fa tsy navelako taty dia izy koa le tovolahy ny zavatra rehetra patron miara-miasa maso izy tian'Andriamanitra soa aloako ny gadra toizay vita sorona tamy fa zany hoe complet hitanareo alao izy tany am-pontsy toy izay niarana nanao lasasy fa raha votsina anankiray dia nijerena anankiray hoe complet ny tanany le ray ny vita fa izy le ray votsina fa le tovolahy ny tany hitanareo amin'izay ny lanja fisaorana misy zavatra tsy voatery azavaina eo amin'ny fomba isehoan'le izy fa tsy tokony ho manko mpisaorana amin'ny vavanao na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra ngeza na ekeny sainao na tsy ekeny sainao zay ny attitude an'ilay bekoaka marina dia izay olona mino an'Andriamanitra voatefiny ao am-pony ahita ny fahatsaran'Andriamanitra miatrika faharatsin-javatra mitranga eno ahitana hoe tena bekoaka marina kay ty olony ty fa tsy bekoaka anarina misy anankiroa mantsy bekoaka marina sy bekoaka anarina ovetsika hitantsika tsiray avy Andriamanitra raha faly ianao dia mitiafa maveo atompo raha faly dia mitiafa maveo atompo alleloia tsangana amin'ny toerana misy atsika ataontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo tiaka sitraka anao zay Andriamanitra ny amin'ny teninao sotra fa ny teny pampaherezina dia tonga ara-potoana foana satria fantatray fa misy fetra na fotoana na hery na fahafahana manao zavatra eto ambonin'ny tany
fifalianay Andriamanitra dia zao mampianatra anay ianao anana an'ilay toe-po tsara hifankahita aminao foana. Raha vao ny filanay no mitondra anay rehefa tsy akensaina iny zavatra mitranga dia toy ny mamaritra zany zay hoe tsy eo ianao na tsy neky na tena hoe absent tampoka ianao na tsy manotrona ianao. Fa nandray misy zavatra velanao hitranga izana toetra ny fonay hoe ataiza ny fatra ny fijoroanay. Zavatra hafa ny hoe ny zavatra nitranga tampoka tamin'ny Isaka tsy azo ioarana. Dia mijery Andriamanitra hoe ataiza ny toe-pon'ny Abrahama. Misaotra ve sa tsy misaotra? Fa ny Abrahama tena izy mihitsy ny tsatokatsy ny zanany. Fa rehefa hitanao fa sa izy no ny fitiavany ianao dia nisakananao izy satria ny foniny tianao hita hoe ataiza ny fatra ny fankatoavany. No avy iranay aminao Andriamanitra dia ho avy tsara lavitra no ny vision rehetra masaka ao anatin'ny fonay ny amin'izay zavatra eritreretiny sainay hoe mety sy tanteraka avy aminay manokana. Tena mpiakohaka marina Jesosy tsy manana vision amin'ny ho aviko tsony afa zay tianao hitondrana. Mpiakohaka marina ohatra ny tsitako zany zay lalakalefa ny zavatra fantatro sy azo antoko efa mitantanay ianao any amin'ny sur la bonne voie miaraka aminao. Ninina mifanohatra amin'ny fisainako ny zavatra azoko antoka dia zao ny fahendrenao ny tokiko ary ny fitantananao ny joroko. Rehefa nanaiky i Abrahama dia hozy ianao avy amin'ny Isaka ihany nipoiran'ilay taranaka voafidy hamonjy zao tontolo zao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Androany Jesosy eo amin'ny fanomponay amin'izay rehetra tanterahanay tikanao mitra tanany eo amin'ny fonao. Teneno Andriamanitra intia Andriamanitra androany manaiky ho mpiakohaka marina. Hatramin'izay tsy fantatro ny lanjan'izany fiakofana marina zany. Fandroany nasehonao ahy mihitsiny ka ianao manomana sy mitady olona ho tonga mpiakohaka marina. Petsaka mipivavaka maro mpiakohaka fa hafa mihitsy le tadiavinao. Mba tiako ianao hitady ahy fa te hitsahatra amin'ilay faniriko anao amin'izay filana rehetra ilaiko eto tany fotsiny. Aza velosakana tsy hitako ny tavanao. Ireo karazan-javatra rehetra mifamaofao lalovako eo amin'ny fiainana tsy voatery hafinaritra ny masoko sy ny foko. Saingy lalam-panefena tena hitarafana ny alehibean'ny atao-poko feno fisaorana anao. Sokafo ny vavanao dia tenen'Andriamanitra. Atolotra anao Andriamanitra ny foko mba tonga ho mpiakohaka marina eo anatrehanao. Atao ve tahitanao no tonga mpiakohaka marina? Asandratsy ny vavaka izany, asandratsy ny vavaka izany. Atao ve tahitanao no tonga mpiakohaka marina eo anatrehan'Andriamanitra? Teneno Jesosy, atolotra anao momba manontolo, ampanekeko eo anatrehanao momba manontolo. Misaotra Jesosy, misaora azy amin'ny kalalahana tena asio fifaliana ao anatin'ny fonao, anehoana fankasitrahana fa izy miantso anao, izy miado anao, izy no mikarakara anao, izy no miditra tsedra eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra fa raha momba anao sy izay mirehetra mahakasika anao dia feo am-pelantanany avokoa. Aleon'Andriamanitra raha mahita anao tsy manam-pahasahiana nova zavatra toy izay manam-pahasahiana loatra hibaiko azy ka nadino ny fitariany sy ny sitrapony. Mihaino ny feoany avy alao izy hitaridalana anao, mitsangana ho toy ny olona mananantoka fa tsy rerina aiza naiza. Feo amin'ny fiainanao mandrakariva izy. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao amin'ity takarivo ity ho karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Raiso ny fahafahana ahafahanao tena miaina sy misitraka ny prezensin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy ny fanotronany miditra tsehatra manampy ianao. Fantatro manomboka androany fa mpiakohaka marina ianao. Avaovainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra tony fatianay ianao, miendrika ianao fiderana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana vetivety no fanatitra sy ny filazantsika dia aza mbola misy miala fa hivavaka isika aorianan'izay. Alleluia, andaontsika teka mafan Jesosy. Alleluia, misaotra an Jesosy tsika fa miresaka amintsika foana Jesosy mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Amen.
tonga fotoantsika novana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena ao anatin'izany a raha misy nomaninao ho an'ny centre ho an'ny croisade a dia ataovy anaty valopy a dia asivy maribola raha sitraka ao dia arotsay any anatin'iny toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoanantsika eto amin'ny hvkl-mission ny azon'ny vanokolakana mission. Alléluia. Zay ny Zomà Fanontronana ny androany a farapitso a sabotsy communion eo amin'ny super U Analakely tsika manomboka amin'ny 7 maraina eo amin'ny super U Analakely ny fotoanantsika rapitso sabotsy a 1er avril manomboka amin'ny 7 maraina fa tsy eto amin'ny tranopokon'olona dia ilazao reny namantsika zay tsy afaka tonga Zomà reny a fa le sabotsy ihany a dia mba ilazao izy hoe eo amin'ny super U sa aoka zany tsika ifampilaza. Alléluia. Na zanaty zany a hiezaka ihany izy tompona andraikitra mijanona eto a dia mandefa ny olona any amin'ny super U a Analakely ao anatin'izay fotoana izay amin'ny fitoka hatramin'ny valo sasany amin'ny 7 eo ny fotoanantsika eo amin'ny super U Analakely raha sitrapon'i Jesosy. Dia rapitso ihany koa manomboka amin'ny 2 tolakandro a dia etsy naiza moa eo arivony mamo akaiky kely io 45 km 50 maximum dia eo ny croisade izay iarahantsika mamba ampifanahy an'i Jesosy eo arivony mamo eo amin'ny dongona arivony mamo aza dinoana ny mitondra mambavaka amin'ny fotoana mivavaka mba ikasihan'i Jesosy mielosady ny fon'ny olona mba hiala ny sakatsakana rehetrarehetra mba tena hoe Andriamanitra no andresy lahatra ny olona ho tonga eo amin'ilay fotoana ary hiala eo ilay olona miaraka amin'ny vokatra fiovampo ho tafahorina mandrapiverin' Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Croisade eo arivony mamo zany rapitso sabotsy manomboka amin'ny 2 sy alahady folakandro manomboka amin'ny 2 eo amin'io dongona arivony mamo io ihany. Alléluia. Zay mandeha dia efa misy fandaminana any zay nisoratra analina mandeha amin'ilay kara dia amin'ny 9 maraina eo amin'ny CFM anosy cercle franco malagasy anosy ny fotoana. Ny tsirairay avy zay andeha any amin'inona mitondra fiara manokana na mandeha fiara iombonana dia iangaviana isoratra anarana ry amin'ny tatifara atsangany kely ny tanany tatifara zafady io izy io dia misoratra anarana any dia manontany zay andinidiny rehetrarehetra mahakasika an'izany. Ny sekolontsika latsinainy talata alarobia amin'ny herinandro dia tsy miova ny fandaharam-potoana fa eo amin'ny super U Analakely riana faharoa latsinainy sekoly famana olana latsinainy sekoly famana olana talata sekoly fanasitranana ary alarobia sekoly fitahipana sy fanambinan-toetra amin'ny Zomà amin'ny herin'ny androany amin'ny 4 arivotsika dia miverina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely manao ny Zomà Fanontronana ihany. Alléluia. Ndao tsika hitsangana dia haninjitra ny tanantsika maketo amin'ireto box ireto ndao tsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindramponao misaotra fa niresaka taminay ianao misaotra Jesosy fa nanome anay fahafahana ianao ahafahanay manolotra ny anjaranao mamerina izany ho any aminao sy manao ny fanatitra ary ny ampahafolo-karena tahio zany Jesosy ho tonga fanahin'olona marobe ho voatahiry ho ao amin'ny fanjakanao ary rehefa miverina ianao dia mba samy ara hitsena anao eny amin'ny raha ho any lanitra izahay tsirairay avy raisy Jesosy ho anitra kasitrahana eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Ndao tsika itiatarina mafy be ho an'ny tompo tiatsika rehetra androany anana n'ity fahatokina anankiray ity. Andriamanitra rehefa mety ny fonao dia miasa izy mikarakara ampetiny zavatra rehetra ihany koa. Atovotro ny tananao raha ohatra ka tena mino ianao androany fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Androany manokana nasain'ny tompo hivavaka ao amin'ny marary rehefa avy eo. Alohan'ny arivony mamo aloha dia tsika ato ny tokony handray voalohany. Surprise be ilay izy fa tsisy hoe aloha surprise ilay izy fa tsisy aloha fa mino fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Fa mialohan'izay fotoan'izay aloha mahazo toerana kely fa manambavao mafalilazaina amintsika tsy maretehaka ho an'ny tompo zay vaovao zay ho annoncé pasteur Jaozao le izy. Alléluia. Sabotsy teotsika dia namoaka zazalahy sy zazavavy niroso tamin'ny
tokatrano a no masinina sy nitsofina rano a teo anatrehan'Andriamanitra ity aka mafitsatsika ho an Jesosy a manasany Monsieur Sed sy Madame Jenny azafady mba hiakatra ity amin'ny scène dia resika mitehaka mafy tsara miaraka mozika kosa mba sitsika tehaka kosa alleluia entovoko izy no Sedy a dia izy no Jenny a izy roa no niroso tamin'ny tokatrano a nentina teo anatrehan'ny tompo a tamin'ny sabotsy a zay a vita soamatsara amin'ny anaran'ny asa fanompoana amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny mpitandrina rehetra sy ny sampana rehetra tsika mianakavy eto a no hiara-painareo mivady ara-paina satria ny vady endry a dia avy amin'i Jehovah ary ny zanaka maro a dia lova avy amin'i Jehovah ihany koa ny fataterahany ny dingana sy fotoana tamin'ny sabotsy iny dia ny fomba an'Andriamanitra sy ny famorapony a iroso amin'ny tokatrano nareo rehefa ao anatin'ny tokatrano trano mitokana dia ny tompo hitahanareo a zay trano mitokana trano manokana alleluia dia faly zay menakavy reto sa tsy zany reto mino zay fa falo ny tompo satria maro ny tanora miroso miaraka fa tsy mitondra an'izany natren'Andriamanitra fa nareo roa ny safidy hitondra an'izany anaja an'Andriamanitra anome voninahitra azy manasa ny mpiara-manompo rehetra hitsangana azafady raha mba mety a dia hanintsitra ny tanantsika isika hivavaka ho azo ireo misy zavatra napetraky ny tompo ao am-ponao dia fitsory a dia hiary hivavaka isika dia Andriamanitra miaino a sy manadateraka izany ainjiro ny tananao a hiary hivavaka isika raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta vavaka ao reto zanakao zay nitondra ny etaeta mpitokana trano avy amin'ny fitiavana ho eo anatrehanao zay nikenao sy ny tanterana tamin'ny sabotsy a isaorana ianao sy ankasitrahananao zany vavaka ho azy mivady zay ho tahinao izy ireo ho tahinao ny tokantranony ho tahinao ny tranony ho tahinao ny asa mandrarahany ny fiainam-panahany sy izy rehetra makasika azy zay lala nitondranao azy manomboka androany tompo na ho takatry ny sainy na tsy ho takatry ny sainy dia mino zay araka ny afatra androany fa manangana azy mivady ianao ho mpiankohaka marina anina fifaliana ny boiboika ao anaty mametraka fitokisana fa Andriamanitra tsara sy Andriamanitra fitiavana ianao tsy mba diso amin'ny fitondranao ny fiainana izy ireo misaotra ny amin'ny zavatra ho ataony eo amin'ny fiainany misaotra sady tompo ny amin'ny voninahitra ho asehonao ny amin'ny fombanao ny amin'ny famatsiana ny amin'ny fahavokara ny amin'ny fahatsarana ny amin'ny vavolombelona ny amin'ny valimbavaka ny amin'ny fiainam-pahagagana raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta taio ny tokantran'izy ireo ahitanao hifankahita aminao ho tianao hiombona aminao androso hatrany anomana ny fiverenanao anomana ny fiavianao ianao raha amin'ny anaran'i Jesosy hanome taranaka araka izay isa mandresy lahatra azy mivady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ny fahavokarana ianao Andriamanitra ny fandresena ihany koa ianao tsarovo izao fotoana iombonana mianakavy sy mpiara-manompo mivavaka ao an-tokantranon'izy ireo ho voninahitra Andriamanitra irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen tehaka mafintsika ho an-tompo a Baiboly dia milaza amin'ny Salamy 119 ny 5:1 ny anaran'ny tompo fa ny lony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao Matteo 5:9 sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ovokisana Baiboly atolotry ny hvkl-mission zay anaovan'ny pasteur Rodolphe Dafniarivo filoha mpanorona président sy ny alleluia dia ty boky ty a dia tsy jerijerena fotsiny fa sokafana vakiana dinihana enarana zaraina tsy mahazo misaraka aminareo izy ty raha azo atao
isan'andro fa ato no iseho aminareo Andriamanitra. Ary amin'ny fifaliana no anolorako izany ho solo tena ny rehetra. Félicitations. Tiaka mafitsika ho an Jesosy. Mahazo miverinareo tao. Tiaka mafitsika ho an Jesosy. Eny ny hvkl-mission kambony afafanimporona fotsiny fa tsisy filopana Jesosy mimpanorona ny tiasa fahabody. Ndao ity tanana mafy eo an Jesosy. Alleluia. Amen. Ho tahin'Andriamanitra manokana ianao androany. Inoko fara tena tamin'ny fonao ianao nangataka tamin'ny tompo ty hoe tompo opiakohaka marina dia zao ny zavatra mitranga. Hiasa saina aminao Andriamanitra. Ary efa hiasa saina aminao Andriamanitra, so kehitriny zao ihany no tsy hoe andevozan'le aretina be mihitsy hoe teretika misy ty aretina ty mba hosina tsy zay tsony ny attitude anao fa tena metra tanino amin'le faritra marary anao mikalalana tompo fantatro fa anao ianao ny asa io mifiainako apetro amin'le faritra marary any an-tananao vavaka sika ho hitanao fa zao kehitriny zao Andriamanitra dia hiasa dia renao mihitsy hoe ongotan'le izy na ao amin'ny masonao an'le izy na any amin'ny aty vavanao an'le izy na any amin'ny sainao any na any anatin'ny lohanao any misy fivitosana na iza zay faritra rehetrarehetra tena marary sy manaintainanao fantatro fa hikasika ianao amin'izao fotoana izao Andriamanitra fanamasinao mino fa miasa ianao ilay iraka Andriamanitra amin'izao andro faran'izao mamenao anatinay fantatro fa misaina lanitra zay nday androany ho any aminao Andriamanitra fa ankehitriny kosa zay manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinay amin'ny alalan'ny fanamasina zay présent fotoana rehetra ka rehefa miantso anao zay fanamasina fantatro androany fa hiasa mahery ianao ako feno anao ny fiainanay fanamasina ako foazina le fanjakanao anatinay zay fanjakana tsy azo ampiororon'ny aretina ny rofy fanaintainana ambarako sy tronoko amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa avy namonjy ny fanahintsika tao amin'ny teny izy tamin'ny tondrany ny fahorintsika teo amin'ny hazo fijaliana dia tonga izy nanafaka antsika tamin'ny rofo rehetra tamin'ny diakapoka izay nieretany ary tao amin'ny fahafenonina ndraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana ko androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanomeza pahasoavana fanasitranana anao amin'ny rofo rehetra ka hiasa ny fanamasina amin'izao fotoana izao anaisotra fanaintainana anaisotra rofy ka naiza toerana misy aretina satria amin'izao andro farany izao mandeha be mihitsy io vitivarotra ny devoly io amin'izao fa androany faty antoka izy satria amaly eto amin'ity toerany ity diakapoka izay nieretan'i Jesosy manana fahatoniana sy fitsarana anatin'ny fonao dia tonony amin'ny fomba tsotra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy teneno sitrana amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny fanaintainana amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny rofy amin'ny anaran'i Jesosy miaisitra eo amin'ny masoko zany miaisitra eo amin'ny lohako tsy tafatoetra intsony zany miaisitra eo amin'ny vavako tonony ny faritra marary ianao rehetrarehetra raiso ny fanasitrana amin'izao fotoana izao tonony avy eo amin'ny vavanao mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avereno sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia alohany akanesantsika ny arivony mamy rapitso manaovy ianao ese zao dia fofainy amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka anao Andriamanitra raiky mpanao ny lanitra sy ny tany fa ny zavatra mpanovinao ady na fenonao anendry sy ny manatsaina fa nasenao any zaza madinika kosa sotra satria zao nitanteraka dia ho voninahitra ao rery mandrakizay makasitraka anao a Jesosy mideranao manome voninahitra anao afaka amin'ny anaran'i Jesosy teneno afaka amin'ny anaran'i Jesosy afaka amin'ny anaran'i Jesosy afaka amin'ny anaran'i Jesosy dia afa mafy be ho an'Andriamanitra atsangano ny tanany izay natsapa hoe afaka tanteraka tamin'ny anaran'i Jesosy hoe narary ianao dia afaka atovatra izao hoe afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tena atovy tena afaka ary ianao mihitsy hoe tena afaka atovatra izao tsara hoe mba ho hitako wow voninahitra ho an'Andriamanitra ndaontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo hitanareo tsotra le izy tsy hoe vavaky pastera na nasitrana anareo fa ny diakapoka izay nieretan'i Jesosy
ianao ihany no mivavaka ho anao teo. Amen. Fa mba nanaitra anao fotsiny a rehefa tonga am-piakohaka marina ianao dia misaina anao Andriamanitra. Ray soaran-tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehana ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanasitranana izay voarainao dia tehirizina amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa Andriamanitra androany izay mikasika anao dia Andriamanitra afaka hitahiry ny fahasalamanao mandra-piverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tsy verina aminao intsony izay nongotan'Andriamanitra satria raha ny zanaka ny afaka anareo dia afaka tokoa nareo. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amen dia amen. Enoy rapitso mbola misy fotoantsika fa tsy eto ny fotoanantsika rapitso a fa etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage. Ao zany ny fotoanantsika manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny sivora sasany ihany. Azadiny fa arivony mamo adiny ray ihany. Dia raha ohatra ianao moa ka lasa aloha ny arivony mamo ohatra hoe petafika efa tonga any toerana manao ny asan'Andriamanitra dia araba soa araba tsara. Fa raha ohatra ianao ka mbola eto toerana andao hiara iompona iray latabatra mitombontsika eo amin'izany toerana mahafinaritra izany. Amen. Alohan'ny ankanesantsika any arivony mamo ny ariva anaovana andralido miracle izay irahantsika amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ataontsika ity tanana mafy eo an-tompony amin'ny tombontsopasoavana manokana afatsika mbola manompo azy horakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompo ombanao. Mandehana amin'izao herinao izao fa tsy ho raraka izany ianao. Iza no milaza aminao fa vita hatrehony aminao vao manomboka nareo sy Jesosy. Amen. Mandehana fa ny fifalian'i Jehovah ery ho antsika mandra-piaviny. Amen. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a. Any fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao antsika rehetra.